Miaraba tompo-kilasy tongo vavy tonga soa atao anatin'ny fotoanany fampahalalam-baovaon'ny MBS ianao amin'izao alina izao manasanao mpanajana anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Nirahina ireo vahoaka niaro ny safidy ny teny amin'ny QG Belair tamin'ity androany ity izy ireo izay tsy mankasitraka ny voka-pifidianana no ireo osika sy alabato ny tranga. Vonina ny aneo izany tsy fankasitrahana izany imasom-bahoaka ary izy ireo anaitra ny tompona andraikitra sy ny fitondram-panjakana. Warazika ny makasika an'izay tateriny Noro Fitiavana sy Erzora Jaonarivony. Hijoro sy aro ny safidy ny vahoaka tsy anaiky ny alabato sy ny osika niaranintana izy ireo anio izany tsy fankasitrahana izany ka anio imasom-bahoaka anao fanoherana ny amin'ny ahatongavan-tsaina ny tompona andraikitra amin'izao tsy fetezana maro hita izao. Osy etapon-doha ny safidy koa ny safidinao ka tsy anaiky hatramin'ny farantsika. Tsy avelatsika anjaka eto amin'ity firenenana malagasy malalatsika tia ny alatra. Tsy Antananarivo ihany no mihetsika fa hatrany amin'ny faritra izy ireo izay efa vonina ny andray andraikitra. Firerina reo Antananarivo fa zahaina tsoina dia tonga zao ny antony tany amin'ny faritra misy anay faritra Batapitonany halabato fanerena président fokotany ary nahitana bulletin unique zay mbola trano tany amina manga zay lapotika any amin'ny 70 km any ahitana bulletin unique mipetraka anatina manga zay anaovana korone famarotana siramamy sy anaovany any zany dia matoa zany sy hita any amin'ny commune rurale any amin'ny tanty an'izany tika zany era Madagasikara ny saraka bevata ka tsy atsika ekena zay ary zahay any faritany namanareo taninareo fa tsy miady rerinareo. Vonina ihany koa ny sanambara tonga am-pahefana anoana sy andray an-tanana amin'ny alalan'ny fananganana fikambanana izay fanentanana nataony loholona. Fantaka misy any fikambanana mananga amintsika le komity miaro safidy-bahoaka amin'ny alalan'ireny ataontsika ohatra hoe ireny mpitsara miaraka amintsika ireny manao collectif des magistrats ohatra, collectif des avocats ohatra, collectif des étudiants ohatra, collectif des association ONG sy karazan'ireny atampatsika ny hery tapatapatra ohatr'ireny tsika maneho fa tsy manaky izao tsirariny sy fanampitena ny firenena izao. Mifanentana ny vahoaka ijoro hatramin'ny farany tsy hiala ary tsy hemotra raha tsy mipoitra ny marina. Araka izany dia antsonina avokoa isika rehetra mpanaradia ny candidat Marc Ravalomanana ho tonga eny amin'ny kianjan'ny 17 May ny sabotsy izao manomboka amin'ny 10 maraina eny anaty ny mpanaradia ny candidat Marc Ravalomanana ary fa nahita sy natsapa fa misy ny osika tao anatin'iny fifidianana iny dia antsona isika rehetra izany ho tonga eny amin'ny kianjan'ny 17 May. Eo amin'izay vaovaon'ny fifidianana izay hatrany taorian'ny fampitahana sy ny famerenana ny fanisana ireo bileta tokana androany no nahitana fa nampiarana ny alabato avolenta ny faritra Amboasary Atsimbo. Fitovian'ny lavitondro ny fampiasana sy ny mitovy ary indrindra ny fahitana ny bileta efa nasiana marika mialoha. Ireo no hita tao amin'ny birao fandatsaham-bato raha nanao ny fanamarinana izany ny solotenan'ny K25 androany fanadedina. Kisana ty dia ety mbola sana ihany no reto dia ty aiza le ty jerenka reto hoe retapolo reto ty kosay dia ty anakityro rehefa jerena reso blanche le culture dia vola reny manao an'izy vola sermafo sotrany. Tsy azo lavina intsondro fa efa porofony toaka amin'ny tenda ireto alatra sy osika tao anatin'ny birao fandatsaham-bato Amboasary Atsimo ireto. Mitovy avokoa ny lavitondro, miverimberina ny anarana iray na ny sony iray ary mitovy avokoa izany. Ao amin'ny Amboasary Sud ireo lista rehetrarehetra 41 isan'ny bureau de vote tao
ao anatin'ny 40 bureau de vote environ teo a ny zavatra en gros zany a misy empreinte digitale semblable hita mihitsy hoe tanan'olona anankiray miverina be dia be. Misy a signature miverimberina ary le signature verina anatina liste samihafa. Signature hita anaty bulletin sasany ihany koa maromaro izy ao voaray liste ao. Misy ihany koa liste émergée tsy signature ny secrétaire nanao signature atao a no anatin'ny PV fa signature hafa ary signature ao anatin'le liste émergée tsy hita mihitsy n'aiza n'aiza nefa le nanao signature anaty PV a mazava tsara. Nisy zao teo a 220 sy 300 nisany a raha nisany nefa nisan'ny bulletin ny souche zany a 300 fotsiny. Le 220 zany tsy hita hoe nankaiza maromaro izy nohatra izay fa exemple anankiray zay. Tsy tany amboasary Atsimoirery ihany anefa no efa nitrangany ity alatra sioska ity fa saika nahitana izany avokoa ireo birao fandatsam-bato rehetra fantatra fa andresen'ny kandida Marika Ravalomanana. Fantatra ihany koa fa raha mpitso alakamisy no ivoaka ity voka-pifidianana no kirakirain'ny CENI tamin'ny alalan'ny fitanana an-tsoratra navoaka ny teknôlôjia na ny PV scanner izany izay efa raha mahita fa fenosoka sy alatra tanteraka. Na dia efa nisy aza ny fangatany K25 ny anemorana izany voka-pifidianana vonjimaika izany mandra-pavita ny fampitahana ataon'izy ireo na ny confrontation dia mbola tsy nahazombaly ny hatreto ny CENI hoy ny solotena ny K25. Izahay moa zany efa nanao fangatahana taty amin'ny CENI fa 4 andro zay a mangataka ny tsy amoahana aloha voka-pifidianana vonjimaika io. Ny antony a BDB ny kahitanay amin'izao fotoana zany hoe tsy mendrika akory a comptabilisena ny vato azon'ny candidat ray na ny ray satria tafiditra ao amin'le misy irrégularité na anomalie zany. Kanefa moa zany ny dato amin'ny CENI hatramintsika amin'ny teny zao a nametrahana taratasy androany maly fakomaly ny any amin'ny HCC koa nanateranay taratasy ny anajanonana aloha na ny anemorana ny fanambarana ny didy mpisarana vonjimaika dia nilaza hoe ho avoakany foana na dia misy ary ireo zavatra solevena ireo amin'izao fotoana zao. Io moa samy tompona andraikitra amin'ny asa ataony fa izay koa tompona andraikitra amin'ny zavatra ambaranay sy ataonay amin'izao fotoana zao. Anjara didinay a dia mampafantatra ny fisian'ny alatra ngeza be alatra be vava alatra fraude massive era Madagasikara satria tsy ny amboasary simitsy fotsiny no entana le izy fera Madagasikara. Safidim-bahoaka maro no vohitsakitsaka ary tsy misy asiny tao anatin'ity fifidianana ity noho ny tombotsoan'ny olombitsy. Na dia efa mibaribary aza ireo pirofo fa alatra be vava no nanjaka tamin'ity fifidianana ity dia mbola manao ambany maso tsy hita manao be marenina ary indrindra manamary tena ho tsy manatsiny amin'izany ireo tompon'andraikitra ao anatin'izao fifidianana izao. Hatreto dia mbola miasa andro aman'alina ireo solotena ny K25 ary ezaka ny amoaka ny pirofo marina na dia misy aza ny tsindry sy ny sakana maro mahazo azy ireo eny anivon'ny CENI amin'izao fotoana izao. Eo amin'izay lafy ny fifidianana izay hatrany dia mitohy ny famoahan'ny CENI ny fironana amin'izao. Vita tamin'ity androany ity tokoa mantsy ny birao fandatsam-bato rehetra manerana ny nosy na dia teo aza ny fangatana ny anajanonana ny famoahana fironana noho ny famaroan'ny osoka nisy tamin'ity fifidianana ity sainginy ny tsy niaino izany ny CENI ary amoaka ny vokatra vonjimaika mihitsy aza raha mpitso tsy manaiky ary manoatra izany hatrany ireo olona sendra ny mpanao gazetinay tamin'ity androany ity. Jessica Miray sy Manora Andriamalala. Mazava izany izao fa tsy hemotra mihitsy ny CENI amin'ny famoahana ny vokatra vonjimaika raha mpitso. Ny mahagaga nefa androany avokoa vao tonga ny PV taratasy manerana ny Madagasikara fa ny PV ny scanner izany hoe sary no ny asan'ny CENI hatramin'izay namoahana ny fironana. Ankoatr'izay tsy fanarahan-dalàna izay dia efa maro ihany koa ny tatitra mikasika ny osoka sy ny alatra voaray tamin'ity fifidianana ity. Saingy tsy nampijanona ny asan'ny CENI izany fa vao maika aza nanenjehany ny fotoana moahany faran'izay aingana ny vokatra vonjimaika ka tsy miandry akory ny PV taratasy fa vita tamin'ny PV scanner. Manoloana izany indrindra dia anohitra hatrany ity famoahan'ny CENI ny vokatra raha-pitso ity ny olom-pirenena sendranay androany. Iteraka korontana hoy izy ireo ity enjikenjika ataon'ny CENI ity. Manokana aloha tompoko tena tsy manaiky mihitsy satria voka-pifidianana feno osoka le izy. Ny osoka tena hitako ary tena zavatra tena fantatra teny aminay teny amin'ny 6e arrondissement zao
nataonay daholo ny fangalana an'le soson'le tany amin'ny fifidianana zay tao anatin'ny délégué de vote. Hitanay tsara mihitsy ny nanaovana an'le izy rehetrarehetra, azonay daholo reny rehetrarehetra reny rehefa tena nankitambatra le izy nefany nandresy dada tamin'le hoe 53% 6e arrondissement nefany lasa le 48% Rajoelina indray ka eritreretra tsara hoe eto Antananarivo mbola eto Andrenivohitra raha zany ny zavatra misy mainka moa fa ny any ivelany any amin'ny faritra sasany isan-karazany any. Zay zany tsy anekenay an'le izy fa aloha mihitsy aloha hiditra daholo mihitsy olona tokony hoe mahay manara-maso na ny any ivelany rehetrarehetra any ary ny aloha hiditra anara-maso tsara n'le zavatra misy fa tena mampalahelo ary tena ohatrany hoe fidina vola ve le safidin'le vahoaka malagasy. Tokony tsy hamoaka le valim-pifidianana rapitso izy aloha raha tsy hita daholo le confrontation mbola be dia be zany mbola tsy vita le anaovana le confrontation dia mba mangataka izay hoe aloha vita daholo zay vao avoaka ny valim-pifidianana satria osika be dia be efa tratra daholo ny osika rehetrarehetra. Tena osika io ary voka-pifidianana tsy araky ny eritreretin'ny vahoaka satria ny vahoaka tena nisafidy takitso-po nefa zao zavatra ny vola zany ka zay nangatany hoe aloha tsy avoaka ny CENI aloha ivoka-pifidianana io raha azonao atao fa aloha andeha misy le confrontation tanteraka ao tapitra na candidatsika Marc Ravana dia efa nalaza an'izay hoe aiza avoaka anareo aloha fa aloha finge mety tonga ihany anay afaka 3 andro na 10 andro dia vita io fa aiza maika ny amoaka anareo ka dia zay ny atompony netahetako fa tena mijaly ny vahoaka. Tsy mankasitraka aloha amin'le famoahana an'le vokatra satria alatra betsaka be da be izy io fa aloha andeha confrontation tsy mankasitraka izay fa mangalatra ireo dia tsy avoaka aloha valim-pifidianana raha pitra fa aloha hita amin'ny marina fa dada amin'ny mandresy. Mety ilay amoahana an'io satria efa tratra ny osika avolenta ka tsika amin'ny tany-tandalagna ary ny HCC no nagnamia izay alalagna nagnamia izay tanora malagasy mitaky ny fahamarinana efa tratra raha marobe amiko zany raha mba ny tegna hitsy hoe zany no mahabeko fanjakana tokony ahemotra aloha ny famoahana ny valim-pifidianana satria raha zavatra hitanay zay depuis 3 andro zay za matoky fa le bureau de vote 25 000 io tsisy zavatra mety io ka atsika mitaky fahamarinana indraindray mety mandainga zahay fa aloha verifiena daholo ny voka-pifidianana le rapport nataondreo amin'ny bureau de vote rehetrarehetra amin'izay vo mamoaka an'izy sinon mbola violation ny safidim-bahoaka ihany. Mbola manizingizina ny mahamangarahara sy ny tsy fitanilana ny asa ataony hatrany ve ny CENI hatramin'izao taorian'ireny pirofo maro mitohaka amin'ny tenda sy alatra ary osoka nisy ireny dia izy intsony ihany koa mbola ino fa madio ny vokatra ivoaka rahampitso dia toy izao ihany koa ary ve zany no ametrahana ny fiainam-pirenena mandritra ny 5 taona ho avy azo avy amin'ny osika sy alatra. Manomboka misy eo ihany koa ny pirofo manoloana ny osika sy ny alatra behivavy tao anatin'ity fifidianana ity raha tsy noterena sy namoahana pirofo marobe ireo tompona andraikitra tsy nikoropaka saingy tsy mbola niaiky ny fisian'ireo osika sy alatra isan'izany ireo karazana bileta tokana efa voamarika meloa izay natokana ho an'ny birao fandatsaham-bato iray efa nampiasaina tany amin'ny birao fandatsaham-bato maromaro fa nadiadiny Edena Ilia. Iray andro tsy amoahany CENI ny voka-pifidianana Vonjimaika mbola mitodika any amin'ity birao maleo tena misahana ny fifidianana ity hatrany ny ahiahan'ireo olom-pirenena mahatsiaro voaososy tamin'ny safidiny na dia vitsy ihany aza ny pirofo tany am-piandohana na namarinana fa fenosoka ny fifidianana dia tsy nandraisan'izy ireo fanapa-kevitra izany. Isan'izany ny alabato miendrika famenoana vata mangarahara izay tsy mifanaraka akory amin'ny isan'ny mpifidy. Marobe koa zavatra hita koa amin'ny toerana sasany ary io moa zany somary nampiahiahy kely momba ny CENI nisy fotoana miteny izy fa tsy nisy PV ohatra ny amin'ny toerana anankiray efa hitanay fa ny motif azonay tenena atao anatin'izao nisy resaka bourrage des urnes zay tena betsaka eraky Madagasikara bourrage des urnes rehefa jerevanao dia aiza le PV manamarina fa reo marina mivato azo an'le candidat numéro 13 dia tsisy PV atao rehefa aveo amin'izay tampotampoka teo rehefa hitanao hoe be dia be no tratra atao anatin'le izy dia fampiantso telefôny eo le mpiasa CENI sy any amin'le BNR dia ao indray moa le PV dia misy baoritra na PV entin'izareo midina viandy zay tsy tao anatin'le ina moa tena le gony zay nisy an'le
pli isan-karazany zay tokony sele netiny avy tany le baoritra ray mantolo efa natratragamana any amin'ny 10 any nisana PV zay hita hoe olona anankiray any no nanoratra andreo PV rehetrarehetrarehetrarehetra reo. Ny fampiasana io bileta tokany io no isan'ny ahitana endrika alabato betsaka indrindra. Tsy misy laharana manokana amantarana ny birao fandatsaham-bato tokony ampiasana iny bileta iny na ny numéro de série afa-tsy eo amin'ny sosiny irery ihany ka nanamora ny fangalaram-bato tamin'ny fanaovana dika mitovy. Mikasika ny resaka numéro de série amina bulletin de vote dia le bulletin unique tsy misy numéro de série fa le source misy numéro de série dia tsy hita zany zay fomba narano hoe nakaizany nalehan'le bulletin non utilisé zay tsy nampiasaina fa matetika zany any amin'ireo le bureau de vote zany efa nijerevana eto amin'ny recomptage des voix dia hita mihitsy hoe ny ankamaroany le bureau de vote rehetrarehetra zay nanaovana alabato dia mbola tsy hita ihany koa le bulletin non utilisé zany hoe nampiasainy zareo nanaovana bourrage indray iny tany amin'ny toeran-kafa. Maro tokoa reo bulletin précoché hitanay ohatran'ny resaka photocopie le izy. Ny tena marina zany dia olona ray ihany manoratra mety efa mahatratrany amin'ny 7 ohatra na 5 dia indrainy asisika any anatina bulletin hafa dia afaka nanao tsara n'izany rehetrarehetra zany mihitsy zareo ary tena mahavariana anay nahita le izy hoe tena fao be na azo atao hoe fraude massive zany le fangalaram-bato. Bileta tokana efa voamarika meloa fitovian'ny lavitondro nampiasain'ny mpifidy amin'ny birao fandatsaham-bato iray. Fanovana ny anarana ao anaty lisam-pifidianana izay tsy mitovy tamin'ny fiodinana voalohany. Fampiasana kara-panondro sandoka, fampiasana kara-pifidianana tsy antena, famadiana ny vato azon'ny kandida, fanitsakitsahana ny zon'ny mpifidy, famenoana vato ao anaty vata mangarahara izay tsy mifanaraka amin'ny isan'ny mpifidy, ny fampiasana ny herisetra, ireo no santionany tamin'ireo fahalotona hita tao anatiny ity fifidianana ity. Ary miainga amin'ireo osoka sy halatra ireo avokoa zany ny vokatra avoaka ny seni rahampitso. Na izany aza mitodika any amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ny mason'ny olom-pirenena malagasy ankehitriny mba handala ny fahamarinana satria miantoka ny ain-dehiben'ny firenena malagasy ny fifidianana madio sy mangarahara. Iverenantsika ihany makasika izay fifidianan'izay rehefa aveo fa ivadika lafim-baovao hafa isika amin'izao akatoky ny farantaona izao maro ireo vahoaka no mitododo any an-tanindrazana any amin'ny faritra rehetra misy azy avy any. Manoloana izany tsy dia nahitana fiakarany ny sarandalana mihazo any amin'ny faritra amin'ny ankapobeny raha ny fanadihadiana natao tamin'ity androany ity raha ny teny amin'ny toby fiantsonana fahasanin-karana manokana. Voalaza fa amin'ny vanim-potoana maitso ahitra vao ampiakatra izany sarandalana izany ny sasany amin'ireo kooperativa raha tsika ary ny fanadihadiana entiny noro fitiavana sy herizora Jaonarivony. Tsy tena ahitana fiakarana sarandalana mankany amin'ny faritra amin'izao akatoky ny farantaona izao raha ny teny amin'ny fahasanin-karana manokana. Maro amin'ireo kooperativa na anontanianay mantsy no mbola mitazona hatrany ny sarandalana mahazatra. Ohatra amin'izany ny kooperativa Sonatra mampitohy Antananarivo Manakara, Vohipeno, Farafangana, Vangaindrano. Eo koa ny kooperativa Tanjona mampitohy Antananarivo Fianaratsoa ary ny kooperativa Madatrans izay mampitohy Antananarivo Toliary. Ny fireny Madatrans zany dia tsy miova fa toviny hatramin'izay ihany nenay ary nenay ma tsy mba miovaova zany. Amin'ny fire zany amin'izao amin'ny farantaona izao zay tsy mampiakatra fire fa zay sorotsony mitapolo ihany ny vakin'ny mpandeha dia alohany fa raha misy maka fire akoatran'izay dia clandestine ivelan'ny faritra. Ho an'ny kooperativa Tanjona manokana izay mampitohy Antananarivo Fianaratsoa nilaza izy ireo fa amin'ny vanim-potoana maitsoahitra vao mampiakatra ny sarandalana. Na dia betsaka aza ny mpandeha raha ny voalaza. Raha amin'ity kooperativa ity hatrany fiara 80 no efa nanainga hatramin'ny maraina teo ary any amin'ny faritra atsimo atsinanana Madagasikara iny no tena be mpandeha. Faritra mpandeha aloha tena mazoto mandeha sy kodina tandrazana no fetoka.
mpandeha nandalo tao aminay zany zao io valambe folo ny tomobile ny olona efa lasa aloha zay aloha zao mifantako zany efa lasa le valambe folo atria zay zazakany tomobile suprinteranay mahakasika ny fandre-pahalemana indray nilaza ny tompona andraikitra fa mbola milamina aloha hatreto ny momba izany fandre-pahalemana moa iny zany fandre-pahalemana tena matetika sofiarany mijalany fa neto anay eto aloha fandre-pahalemana tsisy very volany anay eto tsisy nio fa mandeha tsara ara-dalàna ankoatra izay mbola mitazona ny salan-dalana mazatra ny ankamaroan'ireo kooperativa nanontanianay raha ny teny amin'ny fahasankarana manokana raha toka ankavitsiana ihany ireo izay mampiakatra izany araka ny fantatra androany iverenantsika kely ny mahakasika ny fifidianana manao toy vakana ny fahazonana ny pirofo mikasika ny alatra sy ny osika tamin'ity fifidianana ity tsy anaiky ary karokatrany ny fahamarinana sy ny safidim-bahoaka ny eveo anivo ny K25 amin'izay fitadiavana pirofo izay androany dia nisy nampiantso ireo olona nahita osika tamin'iny fifidianana iny ny fikambanana Samartana tao amin'ny kianja amin'ny tafon'ny Mahamasina. Jessica Miray sy Manora Andriamalala. Iray andro mialohan'ny amoahany seniny vokatra vonjimaika manao toy vakana ny pirofo tratra manambara fa tsy azo antoka ny vokatry ny fifidianana. Maro ny pirofo fa maro ihany koa ny olona mijoro vavolombelona ny aina sy nahita ireo alatra nataony avy eo anivo ny kandida laharana 720. Alatra Tanimbarovoay, pirofo tsy hentrany, hoentin'ny huissier sy ny polisy mpiaraka raha pitso. Ka tsy amin'voa Marovoay sy ny manodidina fitsika. Ka izao no teniko aminareo, naomby na atody angalana, mpangalatra ihany zany. Samy mahay mangalatra tsika fa ny sasany mianatra nefa mpangalatra. Angalatra eky zany mitaritanao amin'ny firenena malagasy ny seny tompoko chef toriny avy za tany amin'ny seny koa ny famaritavitra ireo ary nolazaiko hoe za torina rahalenanareo mpangalatra ny seny. Tena loza mahazo amin'ny firenetsika sy zavatra misy natao moa ny ataon'ny seny zay tena tsindrika nataon'ny seny efa hita zao fa tena efa tsy ara-dalàna le izy dia mbola mamoaka ihany zareo vato azontsika ambony dia ny endry zareo ny ambany ampifamadiany zareo indray le zavatra lasa itsika indray ny ao anatin'ny zavatra misy ohatra zao amin'ny bureau de vote anankiray 264 no azon'ny candidat K25 no azon'ny président Ravalomanana dia 34 ny endry zareo ampifamadiany indray le izy le 264 indray ny any Androlajoelona fa ny 34 ny adady zay daholo ny zavatra misy na amin'ny akapobeany zany. Ny zavatra misy zany dia zao hoe ezahana zaraina ary ampidina amin'ny fomba rehetra ny malagasy hatrany fanjanahantany ka hatramin'izao. Za mijoro eto anatrehanareo dia mpino katolika ary katolika tsy mivadika ny ady atao hoe dokotrehiny eto amin'ny firenena efa amin'izao fotoana izao dia sady ao ny ady toko ao ny ady mpirazanana ao koa ny ady ara-pinoana pirofan'izay ny fanenjehina fanaovana azalampo paster any amin'ny faritry Morondava ny fitenenana koa tao amin'ny akamasoa fa hoe raha vao tsy mifidiny ny candidat numéro 13 dia hialy eto pera Pedro tsy ekenay zany tompoko ary tsy mety mihitsy tsy rehefa hoe katolika dia hoarovana fa rehefa ratsy dia ratsy rehefa vandana rehefa kary dia vandana tsy misy ekentsika mihitsy eto amin'ity firenena ity fa rehefa olona mahavita hitondra ny firenena na finoana inona izy na finoana inona ka mitazona ny fahamarinana zay no antsika tompoko zay ka noho zany aokotsika izoro andray andraikitra feno tsy anaiky intsony ho ampediny fa ny malagasy tsy manaiky ho ampediny zany fa dia isika ijoro hatramin'ny farany hiaro ny fahamarinana. Ny tany aminay Toliara teneniko amintsika soa ny tany Androy nampiororony préfet de région ny chef de région président fokotany ny commune Ambovombe Androy raika amby 7 na 7 raika amby isaky ny président fokotany raha tsy mampifily 13 tsy mahazo karama
anatin'ity farany taona ty a tsy omenao karama raha tsy nampifiltrezy tandremo fa ny atandroitsy azonao atao an'izany ary maro koa za isotra eo isika zany miomana efa miakatra daholo na manaitarika teo amin'ny magrosy zao tonga napitso daholo izy rehetra tonga eto tsy amelantsika io ary tsy eketsika tsy avelatsika nderery presque mamikaravanimana izy ary tany Afrika Atsimo na vitatsika teto tao anatin'ny enitaona tsy nanaiky ny mpanondra ny mpanjakana aza sina sentiment hoe avelao aloha entiny rajoel tsia tena non tsy azo atao zany tsy azo atao zany tsy azo omena ny mpanonga-mpanjakana tsy azo omena ny varotra tanindrazana ity Madagasikara ity tsy anaiky ny anodikodinana ny safidim-bahoaka araka izany izy ireo fa hiady hatramin'ny farany satria fantatra izy ireo izay nosafidiny izay indrindra ihany koa ny tanjona dia ny anehoana fa tsy mitady korontana fa miady amin'ny safidy ka nisy androany fampiatsoana ireo olona manana pirofo nataony avy eo anivo ny fikambanana Samaritana. Ny zavatra atao eto zany izay moa zany ao anatin'ilay hoe mouvement Samaritana zay initiateur zay no nanangana ny antsoina hoe comité de vigilance ho an'ny K25 fanarahana tamin'ny candidat io fanarahana tamin'ny K25 raha teo dia fantatsika zany zao fa manerana Madagasikara tsy hoe misy irrégularité le hoe anomalie fa misy ny osoka iraka Madagasikara ary tena osoka bevata hoy ny fiteny izy anefany miezaka foana tsika hanao zavatra mipetraka sy mitombona tsara dia reo olona ireo zany nirahana talohan'ny fifidianana tao anatin'ny fifidianana tao aorian'ny fifidianana ny asa teny anivon'ny CRMV teny anivon'ny bureau de vote samy hafa nahita zavatra be dia be izy ireo dia androany zany no fotoana zay ionany indray tao aorian'ny fifidianana azahoan'izy ireo manao tatitra. Mazava izao fa alatra manara-penitra mihitsy no nisy tamin'ity fifidianana ity dia ny mahagaga ny olona mitaky ny fahamarinana sy ny safidim-bahoaka indray no lazaina fa manan-korotana. Eo amin'ny lafim-baovao ahafantateraka kosa indray dia nilamina tamin'ny ankapobeny ny fetiny hoe lihoantsika teto Antananarivo nahitana fiakarany kosa ny tany olona nahiditra hopitaly tamin'ity taona ity raha ampitaina tamin'ny taon-dasa tsy nisy kosa ny olona maty tamin'ireo olona nahiditra hopitaly ireo raha nitatitra voaray teny amin'ny hopitaly HIRA androany raha tsika vetrany ary mahakasika izay tateriny Jessica Miray sy Manora Andriamalala. Nilamina tamin'ny ankapobeny ny tontolo andro ny omaly 20 Desambra sy ny 14 ny volana Desambra raha ho an'ny Antananarivo sy ny manodidina. Somary niakatra kosa ny tarehimarika ho an'ny olona nahiditra hopitaly noho ny tamin'ny taon-dasa. Raha ho an'ny taona 17 izao tsy nahitana trangana fanapozinana ratsakafo dia nisy telo kosa tamin'ny omaly no nahiditra hopitaly. Amin'ny ankapobeny zany raha ny événement tamin'ny Christmas zany 24 sy ny 25 Desambra zany dia azo lazaina hoe teo amin'ny accident de responsabilité civile zany no somary niakatra kely tamin'ity taona ity satria raha tamin'ny herintaona izy teo amin'ny 70 taona ny fitambarany dia tamin'ity izy 91. Amin'ny ankapobeny moa zany dia niakatrakatra kely koa ny accident de circulation raha 430 zany tamin'ny herintaona dia tamin'ity natratra 520 zany hoe raha nandalo fizahana teto amin'ny hopitaly zany dia natratra 720 dia tamin'ny herintaona izy 320 zany niakatra kely izy zany. Raha nitatitra avy any anivo ny polisy pirenena kosa indray dia olona 7 no voasambotra nanomboka ny 420 ka hatramin'ny androany mahakasika ny alatra toy ny sintomahery. Enina ny trangana lozam-pifamoivoizana voarain'ny komisaria eto Tsaralalàna ka ny 5 tamin'ireo naharatrana olona 7. Tsy nisy kosa ny ainana fohy. Amin'ny ankapobeny dia nankalaza ny fetin'ny Krismasy tao anatin'ny filaminana tanteraka ny vahoaka teto Antananarivo renivohitra na dia teo aza ireo fandikan-dalàna madinika sy tranga tsy maintsy nidiran'ny polisy ansehatra
nisy olona sivy raha ny faefatra ambyroapolo hatramin'ny fahenina ambyroapolo desambra androany zao a olona sivy no voasambotry ny teo anivon'ny commissariat central na Tananarivo amina resaka halatra sitomahery ariposy ady eny an-dalambe fanombana fananan'olona sy zavatra maro hafa koa misy razana ray ihany koa hita teny ambolo-kandrana zay tsy maintsy nidinan'ny polisy an-tsehatra teny antoerana raha mahakasika ny lozam-pifamoivozana indray dia miisa enina no lozam-pifamoivozana voray teto anivon'ny brigade des accidents de circulation eto Antananarivo renivohitra ny 5 amin'izy ireo a dia naratrana olona miisa 7 ary ndray kosa dia lozam-pifamoivozana tsotra nasimbana zavatra izany mahakasika ndray kosa ny fankalazana ny sasakalo ny krismasy dia milamina tanteraka izany a raha mahakasika ireo toeram-pivavahana zay nanaovan'ny polisy pirenena fisafona teto Antananarivo renivohitra ary tsy nisy fandikandalana na lotranga hafa nisy nafanakorontanana tanatin'izany fankalazana ny miantso hatrany amin'ny fahamailona ihany koa ny mpitandro ny filaminana amin'izao fiandrasana ny fetin'ny faran'ny taona 2024 izao sy ny tambaovao 2024. Fa niavaka kosa ny sasakalin'ny krismasy ho an'ny fiangonana Tranovato Faravohitra nisy ny antsakira Noely niarana tamin'ny antoko-pihira Amboarapeo ny aliny fa 4 ny volana Desambra no iraina tamin'izany ny andrarezin'ny mozika malagasy vahiny adiaro rahantsika eto anatin'ity fanadihadiana ity ny ampahatsary tamin'izany fankalazana ny sasakala izany teny amin'ny fiangonana Tranovato Faravohitra. Misy sasakala mpamonjena io no teny faneva nentin'ny Amboarapeo Tranovato Faravohitra nankalazaina ny sasakalin'ny Noely tamin'ity taona 2024 ity. Nisy araka izany ny antsankira ny arahana tamin'ny antoko-pihira ny fiangonana izay nitondrana ny andrareziny famoronana vahiny sy malagasy. Ny mpitandrana ravaly nomenjana Arilala dia nampatsiaro ny toeran'ny krismasy ary nitondra ny afatry ny Noely. Ny zara roa ny antsankira dia ny fampiainana ireo hira krismasy nahazatra amin'ny fomba fihiran'ny antoko-pihira Amboarapeo ary koa ny hira klasika no avoizina ny arahana tamin'ireo orkestra. Reza ihany koa no entina manakatona ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao amin'izao alina izao ankasitrana ny fanaranao izany hatramin'ny farany ary mametraka ny veloma mandra-piona manome fotoanantsika rehetra ho amin'ny rapizito izao indray veloma tompoko.